eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely dia mbola manatitra ny arahaba momba ampirany intso atsika rehetra izay manaraka izao fandarana izo indray ankehitriny ny tenako mirary ny fitahin'Andriamanitra ho aminao ankoa androany ka hoy aho hoe manasanao anaraka hatramin'ny farany indray izao afatra izay inoko fa hitondra fahasoavana lehibe ho anao indrindra ho anareo izay mandalo olana goavana mandalo fasairanana miatrika ady ngeza be am'izao fotoana izao de tsarovy fa afaka amonjy anao afaka maniolanao afaka ampandresy anao Andriamanitra. Ny Baiboly mantsy dia mampianatra manao hoe Andriamanitra dia mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro fahoriana. Averiko ihany, Andriamanitra ozy dia mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro mampahory. Zany hoe raha misy tena afaka hiazakazahana, hitediavana famonjena, hitediavana fanampiana, hitediavana vahaolana, de ambarako aminao androany ny secret ao amin'Andriamanitra miazakazaka. Tena mora azo indrindra amin'ny andro fahoriana Andriamanitra. Izy de afaka miaino, afaka mamonjy, afaka mamany olany olona rehetra izay vonona taina iantoraka hiazakazaka ho aminy hitondra izany olany izany. Mora azo indrindra Andriamanitra tsy mba hoe misy fotoana hoe mbola feny be feny fotoana na ohatra hoe mbola misy zavatra hafa taona, fa marina ny tenin'Andriamanitra mora azo indrindra Andriamanitra. Profo zany avana de hijery tenin'Andriamanitra ny atsika hoe tena mora azo indrindra Andriamanitra ary afaka mamonjy ny olona rehetra zay tena matoky azy sy mijoro ho anazy hatramin'ny farany. Ao amin'ny bokyny Daniel toko fahenina manomboka 17 ane no tenin'Andriamanitra nde ho jerevantsika. Entiko manamafy izao fampianarana izao androany. Daniel toko fahenina 17 de zao mivaky le tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. De nandidy ny mpanjaka ary nentina Daniel ka natsipy tao andavaky ny liona. De niteny ny mpanjaka ka nao tamin'ny Daniel hoe Andriamanitra ao zay tomponao mandrakarivany amonjy anao. Ary nisy vato natapina ny varavara lavaka mivavany lavaka ary mpanjaka nanomboka izany tamin'ny fanobokaseny sy tamin'ny tombokasen'ny andrianday mba tsy hovana ny teny ny amin'ny Daniel. De no tany andapany mpanjaka ary tsy nanendry anina mandritry ny alina sady tsy ny zava-maneno nampidirina tao any teo anatrehany ary tsy nahita toromaso izy. De ny fomaraina koa ny mpanjaka ka nandeha faingana ho any amin'ny lavaka ny liona. Ary noho ny tonga tao amin'ny lavaka izy de niantso an Daniel tamin'ny fiamalahelo. Ny teny ny mpanjaka ka nao tamin'ny Daniel hoe ry Daniel mpanompon'Andriamanitra velono, moa ny Andriamanitra zay tomponao mandrakariva mavonjy anao amin'ny liona va. Namaly ny mpanjaka Daniel hoe ry mpanjaka ho velona mandrak'izay ane enao. Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vavan'ny liona tsy andratra satria famarinana no hitany tamiko ary teo anatrehana kory mpanjako. Tsy nanao ratsy aho. De faly indrindra ny mpanjaka ka nasainy nakarina avy tao andavaky ny liona Daniel. Dia nakarina avy tao andavaky Daniel ary tsy hita nisy naratra izy satria nino an'Andriamaniny. Arak' zany teny voasoratra izany, arak' zao afatra hoentiko aminao androany zao anko, de miantso anao tena ino sy atoky an'Andriamanitra fa io Andriamanitra io de tena afaka mamonjy anao izy manoloana ny fasarotana ny lalatsarotra zay diavinao, manoloana ny olana zay hitanao hoe saribahana, manoloana ny zava-manahirana zay metraika ao amin'ny tokantranonao, eo amin'ny asanao, eo amin'ny arabolanao, eo amin'ny fitezan'ny zanakanao. Mety efa tsy milamina tsony ve fiainanao, de hoy aminao androany tena mpamonjy mora azo indrindra Andriamanitra. Mora azo indrindra Andriamanitra. Ny zany tsy tokony anao mihitsiny no hoe hokivy manoloana ny trangan-javatra misy aminao io, manoloana zavatratra zay miatraika amin'ny fiainanao ankehitriny, fa mila matoky an'Andriamanitra ianao satria Andriamanitra de zao mamonjy ny olona rehetra
zay tena matoky azy marina. Takany ity tantara hitatsika ity zao de ahitatsika izany hoe namonjen'Andriamanitra ny Daniela izany. Ka hoy aminao hoe indraindray tokoa de misy fotoana ny olona tadokivy, tadoketraka manoloana ny zava-manahirana azy, ary indraindray na de olona milaza fa mino, milaza fa manompo an'Andriamanitra izao azy, de misy fotoana tady ho resiny zavatra mitrangy ao amin'ny fiainany, tady ho resiny zavatra hitany masony, tady ho reo feoan'ny olona zay manodidina azy, tady ho ikivy izy manoloana hoe tena olana goavana eny atrena, zavatra sarotra ny lalovana. Ary araky ny teniko teo hoe misy ke olona manompo an'Andriamanitra milaza fa mivavaka tokoa, rehefa mandalo ny olana, mandalo ny ady, mandalo ny zavatratra, de be ny olona feny tahotra, feny fakovina ao anatiny, ary ohatrany tsy mintsony ny aloha tafavoaka izy manoloana zany zava-manahirana izany, mbola tafity izy manoloana zany zavatra sarotra lova zany, tsy mino ny olona, tsy manantena ny olona fa hoe mbola afaka mamonjy anany Andriamanitra e. Ary natato anatin'ity baiboly ity azy de ahitana taratra zany tokoa hoe be ny olona na de milaza fa mpanaradian'Andriamanitra, milaza fa olona mino an'Andriamanitra aza, rehefa tojo olana na zavatraritra izy de indrainay tahotra amin'ny mamena ao anatiny, fakovina ary ohatrany hoe tsy manantena ho tafavoaka, tsy manantena andresy intsony izy manoloana andreo zavatraritra lalovany, manoloana an'ireo tranga misy eo amin'ny fiainany. Tao anatin'ny baiboly no tantara ho jerevantsika, ohatra ny tantarany Saoly mpanjaka any amin'ny boky Samuela voalohany, toko 17 manomboka 1:1. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa rehefa nanomboka tonga teo amin'ny zanak'Israely niatsiady ilay lehilahy Filistina anankiray atao hoe Goliata no anarany. Io lehilahy io de raha fijeriny maso ama olombelona de tena lehibe sy goavana, eninak'Israely alavana, ary tsy vita zany ihany fa miaraka amina fitaovam-piadina maro izy teny ampelantanany, ary mbola misy olona hafa koa aoriana zay mitondra fitaovam-piadina anampy azy. De io lehilahy isa maraina de tonga foana izy mba hiatsiady, ary miteny amy zanak'Israely hoe amoay lehilahy ray aiady amiko, fa raha resinareo izay de ho mpanomponareo zay Filistina, fa raha resy kosa ianareo de ho mpanomponay ny Israely. Isan'andro io lehilahy io de tonga foana mandefa izany feo zany, tonga foana miatsiady ny zanak'Israely. Eo amin'ny 1:12 de zao voalazany boky Samuela toko 17. Samuela voalohany toko 17 1:12. Ary raha reny Saoly sy ny Israely rehetra izany teny Filistina izany de nivadi-po izy ka raiky tahotra loatra. Eto zany ny tenin'Andriamanitra dia milaza sy mampianatra tokoa fa rehefa tonga Goliata mandefa feo, rehefa joro Goliata hitany mason'izy ireo de voalaza ny tenin'Andriamanitra fa reto olona reto de raiky tahotra sady mivadi-po. I Saoly mpanjaka sy ny miaramilany tsy mba natoky hoe aresany Goliata, tsy mba niny hoe ho resinay zany Goliata izany, fa ny tao am-pony de tahotra, ny tao anatiny de fakovina, ary nivadi-po indrindra izy. De eo ny tenenako amitsika hoe be ny olona am'izao vaninandro misy atsika, tena maro ny olona matahotra, kivy, tsy mintsony hoe mbola afaka mamonjy azy Andriamanitra, tsy mino ny olona mbola afaka tafavoaka manoloana fahasarotanao amin'ny fiainany, tsy mino ny olona mbola afaka van'Andriamanitra ny olona, afaka andresy manoloana ny ady atrehany, fa ny zavatra hita de hoe resy ny zavatra hita an'le masony, resy ny feoen'ny sofiny izy, ary ka tsy manantena eo mpandresy intsony, tsy manantena ho tafita intsony. Hoy aminao androany nefany tena tsy mety zany tompoko, raha milaza fa mpanaradian'Andriamanitra isika, milaza fa mino an'Andriamanitra isika, kanefa de zao hoe tsy mba manantena famonjena avy amin'Andriamanitra. Hoy atena pendoana matsy mpamonjy tena mora azy indrindra amin'ny andro fahorian'Andriamanitra. Ao anatin'ny olana sy ny fahasarotana de afaka mamonjy anao Andriamanitra, aza manao tahaka ny toetra ny Saoly mpanjaka sy ireo miaramila nomba azy, na de milaza fa mpanaradian'Andriamanitra ary notendren'Andriamanitra teo amin'ny fitondrana ary izy ireo, de ohatrany hoe tsy natoky, tsy nino fa afaka mamonjy azy Andriamanitra. Ka inona resy tsy niady arabaky tena, natahotra ny Goliata, tsy nanantena fandreseny intsony, fa kivy tanteraka manoloana zany tranga izany. Ohatra ny faharoa ihany koa zao hitantsika hoe tena be ny olona mpanaradian'i Jesosy, milaza fa manompo an'Andriamanitra tokoa,
fa tsy mba manantena famonjen'andriamanitra, tsy manantena fandraisena avy amin'andriamanitra, fa mora kivy, mora matahotra, ary indraindray aza dia mitady alandarana eo misehitry ny fampona. Tao amin'ny mpanjaka atao amin'ny bokiny marika zafady, marika 4:5-7 akoatra na hitantsika ny tantarany Saoly mpanjaka, de hitantsika ihany koa ny tantaran'ireo mpianatry Jesosy tam'izany fotoana izany. Jesosy no niteny taminy andaotsika hita eny apita. Mazava be zany fa Jesosy ny tompony dia, Jesosy ny tompony lalana, ary tsy hoe namelan'izy ireo rery Jesosy fa niara-dalana taminy ane Jesosy nandeha tao anaty lakana tokoa izy ireo, niaraka ny ray lalana teny ambony sambo iteny. Rehefa tonga teny ampovoan-dranomasina tany, de zao ny zavatra nitranga, nanomboka nanonja mafy ny ranomasina, nanomboka nisy tavitsivitra mahery vaika teny ampovoan-drano teny namelan'izy ireo, ary nanomboka nietsiketsika ny sambo, nanomboka ny samboaravara ihany koa ny rano, ary amparany baiboly ary efa saiky niletika izy ireo tam'izany fotoana zany. Jesosy amin'ny fotoana iny ka miaraka aminy matory eo anatin'ny lakana fa ny zavatra tsikatra sy hita dity. Na de teo akaikin'izy ireo ara Jesosy, na de niara-dalana tamin'ny ara Jesosy, de nampalahelo dity nihevitra taky ny efa maty reo mpianatra. Ohatriny tsy nananteny ho tafavoaky intsony, tsy nananteny ho tonga teny apita intsony, tsy mba nananteny ho mbola ho tavovelona indray, ary zay no natonga an'izy ireo voalazany tenin'Andriamanitra hoe nanomboka namohan Jesosy izy, de nanomboka niantsoantsika ny teny manao hoe mpampianatra ô, tsy mampaninona anao fa niafatesana izao, zany hoe raha ny tao am-pony sy nieritreritreto mpianatra, de nanantena tokoa izy ireo fa tena maty am'ty olany ity sika, ho rendrika ty anaty rano ity sika, tsy ho tafavoaka velona ty intsony tsika manao an'izao tranga misy izao. Fa zavatra lehibe nampahery aloha de hoe Jesosy niaraka tamin'izy ireo tao, izay nanomboka nietsika Jesosy ka niteny mafy ririvitra, ry ranomasina mangina ary mitsara, niaraka tam'izay re de tony tsara ny andro ka afaka nandeha somatsara izy ireo. Hoy amitsika zany, tandremo iaho manao tahaka ny Saoly mpanjaka ka ho resy tsy miady anoloan'ny Goliata, tandremo any koa sao de manao tandreto mpianatra ka miaraka am Jesosy any, fa fahafatesana no everin'izy ireo fa hitranga eo amin'ny fiainana. Maro amin'ny olona am'izao fotoa zao no tratra ny fakoviana, ketraka malona zavatra misy amin'ny fiainany. Mety anisan'izany ianao izay manaraka ankehitriny, ao anaty olana ve ianao, ao anatina fahasairanana ve ianao, marary mafy ve ianao, mety tena tsapanao hoe misy zavatra koavana be miseho fiainao, vodifitry ny trosy ianao, ravany velitenanao, tsy mandeha milony tsony ny fiainanao. Tandremo sao de kify, tandremo sao de ketraka, tandremo sao de mamoy fo, ka hevitra taky re tsisy mpamonjy intsony ianao. Mety ny anao mieritreritra zany tena tsy ho tafavoaky intsony ahako, ho resy ve sahako, ngambany aho rava tanteraka amin'ny fiainako. Aza manao taka izany satria nahoana? Raha vo manao an'izany tsika de izao, tena malahelo ny tompo Andriamanitra raha ohatra ka milaza fa mino azy ianao kanefa tsy matoky ny famonjeny. Malahelo iaho ny tompo Andriamanitra raha milaza fa mino azy ianao kanefa tsy matoky ny famonjeny. Noho izany azy miantso anao ankehitriny, matoky an'Andriamanitra foana fa mbola afaka hamonjy anao izy, malona ny olana, malona ny adisatra, malona ny fahasairanana zay misy amin'ny fiainanao ankehitriny io. Minoany koa an'Andriamanitra ianao fa afaka tena hitondra famonjena fiainanao izy, ary tiako tena ho asehoanao an'Andriamanitra mihitsy izany finonao sy fatokinao an'Andriamanitra izany, fa izy de mbola afaka mitondra famonjena fiaino ho anao manoloana zavatra sarotra sy ny lalana zay diavinao ankehitriny. Profo etiko mampahery anao sy milaza aminao ary manambara aminao androany fa mamonjy ny olona zay matoky azy Andriamanitra de izao. Io tantaran'le lehilahy tao hoe Daniela io, tamin'ny androny Daniela zany de nanomboka nenjehan'ireo mpiarady taminy na hoe promotion anisy, de io Daniela iny fa n'olona tena mivavaka, mino an'Andriamanitra, matoky an'Andriamanitra, ary reto predita amin'ny Daniela de efa resy lahatra mihitsy hoe tsisy afaka hiampangatsika an'io Daniela io mihitsy,
tsy mahita tsinny amy Daniel io tsika satria hita olona tena endry izy, olona tena matahotra an'Andriamanitra, olona tena mijoro tsara mihitsy. Ka ny amin'ny tenin'reto mpiaradita aminy de hoe ny afahantsika miampangany Daniel zao a de amin'ny alalan'ny fivavahany ihany any sisa no afahantsika mba mamely an'io lehilahy io, so afahantsika ihany koa mety afaka anohatra an'io lehilahy io. Ka andao isika rehetrarehetra hiaraka ho any amin'ny Darius mpanjaka. De zao no tenentsika anazy ao anatin'ny ray volana na hoe ao anatin'ny 30 andro ry mpanjaka. De zao tsy andao anao didy isika fa tsy misy olona mazo manao fangatahana amin'Andriamanina na anao fangatahana amin'izy afa-tsy aminao rery any mpanjaka ao anatina 30 andro. Fa na iza olona tsy manaiky na mandika izao didy izao de ho atsipy eo andavaky lioana izy, aveko ho atsipy eo andavaky lioana. Tsy moramora nge zany fa tatarainy zany angamba makavenao fa mory fa raha teo aminao toerany raha ianao teo amin'ny toerany Daniel, raha ianao re nitratran'izany re zavatra izany mba nanahoana re izongozona fiany finoanao an'Andriamanitra sy nyfatokina azy. Andeha andika ny didy sy ny lalàna venao de ho atsipy ny mpanjaka ao anaty lioana, sa naiky anao ka andahan'Andriamanitra ihany koa zany. Tam'ty fotoana ity de faly daholo ny olona rehetra hoe zay mihitsy ny tokony atao, ary na ny mpanjaka aza de nanaiky nanao sininy didy. Mazava fa ny lalan'ny Midianina sy ny Persianina rehefa nasiana soni sy nasiana tombo-kase ny didy de tsy azo hovana. Fa na iza mandika ny didy sy lalàna io de manan-kery ho ampiarina azy avy hatrany zay rehetrarehetra voasoratra tam'izany fotoana sy fanarahana izany. Mazava be zany fa tsy maintsy nanaraka daholo ny olona. Nandeha tokoa ny fotoana, inona zavatra nitranga ho ianao, zay tokoa la izy hoe matetika ny olona de eo tsy maintsy anara-maso anao foana izy. Ao anaty fonoteny kely ny teneniko hoe ho anao rehefa mivavaka de tsarovy fa any aminao mason'ny olona, mitsoroa foana ianao, aza manaiky ho kivy ianao, aza manaiky emitra ianao, aza manaiky verin-dalana ianao, aza manaiky amototra izany fa itsoroy zay efa niantson'Andriamanitra anao. Nanomboka nanara-maso Daniel ny olona, inona zavatra nisy ity Daniel ity nefany ny fiainany ny fomba fanaony de izao itelo isan'andro izy manao fangatahana eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny maraina, amin'ny atoandro, amin'ny arivo de tsy maintsy mivavaka eo anatrehan'Andriamanitra foana Daniel tam'izany fotoana izany. Zao zavatra nitranga azy, hitany retolona reto izany zavatra nisy izany. Rehefa hitandreo de nanao tatitra tany am-panjaka izy. Ry mpanjaka ho velona mandrakizay ene enao, zao zavatra hitanay sy zavatra tena natrehany masonay. Lay Daniel iny ene ka mbola mandika ny lalàna zay efa voasoratra mbola manao fangatahana izy, tratranay mihitsy sy ty varavarankely no vota am'izany fotoana izany. De hitanay lay Daniel mbola mivavaka mafy, mbola manao fangatahana am'le Andriamanitra ny any izy tam'izany fotoana izany. Ny zany mpanjaka andao mihitsy anao hijery, inona tokoa io Daniel hita madoalika sy mivavaka, miantso an'Andriamanitra, miankohatra eo anatrehany Andriamanina. Tsy afaka nanao nina tsony Daniel. Ny mpanjaka ihany koa tonga de napiatra avy hatrany ny didy. De izao zavatra nisy nalaina Daniel, natsipy tao tsy mba namaly izy tam'izany nanteny mba amindro fo zako na mifona zako, satria Daniel de mino f'Andriamanitra de afaka mamonjy ny olona zay tena mino azy, afaka mamonjy ny olona zay tena matoky azy Andriamanitra. De natsipy tao andavaky lioana Daniel. Rehefa natsipy tao andavaky lioana Daniel de voalaza ny tenin'Andriamanitra fa rehefa tao de nidira ny vavalavaka, nasiana tombo-kase teo amin'ny varavarana, ary raha maha-olombelona ry avana de leviny zany Daniel zany angamba. Lany lioana zany Daniel zany, zany lioana zany ka anisan'ny biby masika indrindra e. Zany lioana zany ka anisan'ny biby tena hoe zay tonga eo anatrehany de laniny e. Maika fa olombelona zao tonga teo aminy. De zavatra anankiray fantatra de hoe raha maha-olombelona de tena maty Daniel. Leviny Daniel, tsy te itsony angamba zay momba Daniel fa lany lioana izy. Ary na ireto mpanenjika ny Daniel zay fototra natonga azy natsipy tao andavaka azy, mety efa faly mihitsy re hoe zay ny amin'iny, vita ny tantaran'iny, levina treny momba anazy. Fa zavatra teneniko amintsika androany de izao, na iza olona tena mino matoky an'Andriamanitra de tsy maintsy mamonjy an'izany olona zany Andriamanitra, na de ao anaty siado sarotra raha le olona.
na teo anaty lalana farazay tena hoe mamay aza le olona ty afaka mamonjy azy zany olona zany Andriamanitra. Inona tokoa zavatra hitranga ny epitso maraina aniny any mbola vo mangiran-dratsy de nandena ka ao am'ilay lavaka izay nantsipazana ny Daniela ny mpanjaka tam'izany fotoana. Nalaelo mpanjaka iny alina iny ny mpanjaka ny asa saina hoe mba nanahoana loatra ne zali Daniela mpanompon'Andriamanitra velone, nanahoana re zavatra niatra taminy, naniliona ve izy, maty ve izy, sa nanahoana zavatra nitranga. Any ka mbola vo maraina niasakazaka ny mpanjaka niantso tamin'ny fiamalahelo ry Daniela mpanompon'Andriamanitra velona, moa ny Andriamanitra zay tompona mandrakariva mavojana ho amin'ny liona va. Zay ny fanontaniana napetraky ny mpanjaka. Niantso Daniela ka nyteny ry Daniela ry mpanjako zao teneko aminao, famarinana ny nataoko tena tren'Andriamanitra ary famarinana ihany koa nataoko tena trenao ry mpanjaka, ka izao teneko aminao. Izy Andriamanitra mihitsy nefa nanakombona ny vavaliona tsy andramatra anahy. Zao zavatra lehibe nitranga nampekary natao andavaky liona Daniela. Tsy nisy hitana ratsa teny aminy, tsy nisy hita voakaikitry liona ndraiday kely akory ary, satria zao voalazan'ny Baiboly hoe satria nino an'Andriamanitra izy. Ry mpanaraka ny fandaharana, niza ianao zay miaino sy manaraka ankehitriny, so ny teneko aminao, velona Andriamanitra, tena velona izy, manana ny fahefana sy ny hery tena lehibe sy goavana indrindra ety atandoka tany an-danitra zany Andriamanitra izany. Eny mety tsy hitany masonao tokoa izy, mahatonga anao indraindray tady ho verevitra ka hitady vahaolana maha-olombelona. Mety tsy hitanao izy io Andriamanitra fa mijoro hitako ngeza be anatrehako ao, noho izany de hiazakazaka ao ao aminy ako. Fa zao zavatra lehibe indrindra, voalohany asehoy fa mino ny any anatinao any hoe misy ao Andriamanitra izao. Asehoy aho any anatinao any mihitsy atao vitan'Andriamanitra hoe tena mino ah fa misy izao Andriamanitra izao. I Daniela ngeka tahaka zany mihitsy ny finoana tao anatiny, mino izy fa na de fampitahorana tena liona izao ary nampitahorana latsaka anaty lavaky liona io ianao. De Daniela nino hoe na ho atsipy andavaky liona zako, Andriamanitra afaka miaraka amiko any anakombona ny vavaliona tsy akasika anahy. Lasa raha ohatra ka tsoroko de hoe lasa liona ohatrany tsy afaka nanasokatra ny vava ny hitany Daniela tao andavaka, liona tsy afaka manaikitra ny Daniela no nitsena azy tao andavaka, liona tsy metsika ny hitany Daniela tao anaty lavaka, tsy hoe no nyherin'ny Daniela na hoe fahaizan'ny Daniela no natonga izany, fa ny finoany an'Andriamanitra natonga an'Andriamanitra nidy natao mihitsy ny ka nanakombona ny vavaliona. Varina ny liona, mety natory ve ny liona, tsy fantatra zavatra nitranga tao anaty lavaka tao na iny liona tsy afaka mihetsika ve, satria no fatorana ny fehezin'Andriamanitra tamin'ny herina de tsy afaka nietsika intsony ny liona. Rohatry zany ny zavatra niatra tamin'ny androny Daniela. De zao zavatra teneniko amitsika, Malaka 3:7 de zao voalazan'ny Baiboly, iza Jehova ozy de tsy miova mihitsy. De ao Hebreo 3:17 ko de mbola miteny Jesosy kity tsy miova maly anio ary mandrakizay. Raha namonjy an Daniela tamin'ny alalan'ny liona ka afaka nanakombona ny vavaliona, raha afaka nampisaritra ny tafijivotra mahery vaika sy nondran-dranomasina naingy nampiletika ny lakana tamin'ny fotoan'andro ny mpianatra Jesosy, de tsy miova ny herin'Andriamanitra, tsy miova ny herin'i Jesosy. Fa niangatahako aminao iaho de tena tao vitan'Andriamanitra mihitsy fenao io de mino matoky an'Andriamanitra ianao. Faharoa, aseho ihany ko fa ianao zay manaraka izao fandaharazao-ankehitriny de olona tena mandeha famarinana, olona tena matahotra an'Andriamanitra, olona tena hoe sa mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy ka tsy aroaro amin'ny fanao ratsy. I Daniela de olona tena nandeha famarinana, olona tena nifady ny fahotana, olona tena nandeha fahitsina teo anatren'Andriamanitra, ary zay no ahatonga anazy afaka afaka niankina tamin'Andriamanitra ka natonga an'Andriamanitra namonjy azy. Fahatelo farany de zao, misy karazan'olona mba ahafan'Andriamanitra tena mamonjy azy
afan'Andriamanitra mitratretra eo fiainany de zao ny teneko aminao, tsy titre akory riavana no ilazana fa zanak'Andriamanitra, tsy titre ko ny ilazana fa tena hoe efa an'Andriamanitra ianao, fa ny alalàna sy ny afatarana fa efa tena an'Andriamanitra ianao de enao manana an Jesosy Kristy mitoetra sy manapaka ao anatinao. Nataoko farany zany zavatra izany mba tena ho fantatra fa goavana nefany de itya mila manana Jesosy Kristy ianao, mila resy lahatra ianao fa efa tena mitoetra ao anatinao Jesosy, satria ny Baiboly de mampianatra sy milaza hoe raha manaiky an Jesosy ho tompo avavanao ianao ka mila ao anaty fonao fa Andriamanitra efa nanangina azy tamin'ny maty de vonjeny ianao. Zany hoe ny atonga atsika afaka no hovonjain'Andriamanitra de araka ho voalazany bokin'ny Romanina io mihitsy, tsy maintsy manaiky an Jesosy ho tompo avavanao ianao ary tsy maintsy mino azy amin'ny fonao rehetra fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty de vonjeny ianao. Hoy amintsika androany tsy ny titre hoe hitonanao titre hoe za mpivavaka na za kristianina, tsy ny titre ilazanao hoe za efa ohatry zao ny anaram-piangonako, tsy zany tompoko no afan'Andriamanitra tena mamonjy anao fa hoy Baiboly tsy maintsy manaiky an Jesosy ho tompo avavanao aloha ianao ary tsy maintsy mino ao anaty fonao fa Andriamanitra efa nanangana Jesosy tamin'ny maty de vonjena ianao izy. Raha te motianao hamonjy anao Andriamanitra, raha tianao hitora famonjenao anao Andriamanitra, aza misalasala androany hoy aminao tsy manaraka olona isika, tsy anaraka olona nakanesanao am-piangonana fa naraka an Jesosy. Ny zany raiso izy ekeo izy mitenena mihitsy mivavanao androany hoe Jesosy eo tena manaiky anao ako ary mihinanao amin'ny foko rehetra ako, midira atao anatiko ianao, ekeko tompo sy mamonjy ny fiainako ianao. Fa rehefa nataony mpianatra izany nofoazina Jesosy, niantsoantso an Jesosy izy, niaraka tamin'izay de nifoy Jesosy ary nampitsahatra ny tafiditra, nampitsahatra ny rano manonja ka tafita somatsara izy reo. Ary ozy ny mpianatra iza mo ity fa na ny rivotra sy ny ranomasina azy teneniny na hoe baikony de manaiky azy, ny rivotra ny ranomasina nanaiky ny fahefany Jesosy. De hoy ihany keo aminao androany, iolanao na retinao mifamatora ny fanaratsy na ozy na manapaka ny fiainanao na ny zava-manahiry anao mitokantranonao sy ny fikorotana, mbola afaka andraiky zany androany rehefa feheziny Jesosy amin'ny heritry ny fahefany. Fa raha anako sady ny afatra ze netiko amintsika androany, joro vavolombelona kely amintsika aho etiko manam-pirofo amintsika fa tsy miova tokoa Andriamanitra, afaka tena mamonjy ny olona rehetra zay tena matoky azy izy. Ndray andro de nisy reny mpianakaviana anankiray taraina taminay izy fa no vesarana trosa, tsy nety voalohany misy ny trosan'olona, tsy nety fitafavoaka mihitsy izy manoloana zany nitady vaolana, nitady famonjena tetsyteroa, niantso namana, niantso fianakaviana mba hanampy azy mba hahafahany mamaza ny olana zany satria ny tompotrosa tetsy an-taniny efa tena nampiroro anazy, efa tezitra mihitsy ary nahitory anazy tany amin'ny fitsarana mihitsy. Ny anieriny de mitaraina tamina namany anankiray zay mpiara-mivavaka tao aminay izy de hoy izy olona io hoe za tsy manana famonjena omena anao fa ndao any am-piangonana ivavaka, ndao anatina Jesosy afaka monjy anao izy ary afaka many olanao raha ohatra ka tena mino azy ianao. Tonga tao tokoa le ranabavy de nitaraina izay olany zay taminay de nivavaka ao anazy zay nitaona anazy raiso Jesosy ekeo izy ary mialamy fahotany ianao de milo fa androany ny androm-pamonjena amin'ny fan'Andriamanitra monjy anao. Vita ny vavaka de nitsofinay rano mandehana am'izay ianao fa hitanao ny famonjena ataon'Andriamanitra aminao androany. Riavana tena mahagaga tokoa hoe afaka mamonjy ny olona zay tena mahatonga azy Andriamanitra. So mihitsy ny tenin'io vehivavy io tam'izany, pastera tapitala-kale ao izy, tsy hitako tso zay famonjena ary tsy hitako sony ho aizahako fa tsy maninona fa ny teninao no arahako, mino an'Andriamanitra ary matoky azy, sorana ny tompo lehibe tompoko fa tamin'ny fomba mahagaga tsy takatra ny sainy no namahan'Andriamanitra nitsosany vehivavy zay efa tena navaky lohanazy nandritry ny volana maro, nandritry ny fotoana nahatra tao anatin'ny fotoana fohy voava tanteraky zany olay zany ary ny sorana an'Andriamanitra tena nitahin'Andriamanitra be ny fiainany tatao arina ary tsy niala tamin'i Jesosy intsony izy. Io izany anko tongavy ianao andao tongavy voalohany filazana de hoe fitombavaka ataonay ny talata lakamisy samy am'ray orany sasany fitombavaka lehibe arana fanafahana na hoe arana delivrance goavana, tongavy ianao fa afaka hamonjy anao Andriamanitra. Ny alahady anko manomboka amin'ny fito, amin'ny 7 ora, amin'ny 1 ambin'ny 10 ary amin'ny ray orany sasany tolakandro
misy tondebezy ataonay ao fiangonana re fiandrondrakely any io tokavy manasanao ako ary raha te iantso anay ianao na mba mila fionana aminay na angataka torevitra de misy numéro telefona io ahafanay mifandray aminao ka hoy aminao androany aza misalasala fa afaka hamonjy anao Andriamanitra mpamonjy mora azo indrindra izy noho zany de andraisiny anjaranao tongavy ianao fonahitra ho an'ny tompo ndao tsika ivavaka Andriamanitra raiky tsara indrindra zay ny an-danitro sotranao amin'ny anaran'i Jesosy ako ndrizaniza manaraka ny fandarana am'izao fotoana ao anaty aretina sitranony aretina atsara ny fanaitainany zay ao anaty olana mandalo fahasairanana ao anaty ady fonjeo izy Andriamanitra raiko amin'ny anaran'i Jesosy amonjy azo tokoa any ianao Andriamanitra ary ho tahina amin'ny fiainany amin'ny anaran'i Jesosy sotra Andriamanitra ny fahatanterany fotoana amen dia zay tompoko ho fotoanatsika samy ho tahin'Andriamanitra eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana Refi androndrakely